Fiarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity malefaka ny varatra azy amin'ny ankapobeny amin'ity izay fa mbola maina tanteraka aloha ny andro saika manerana ny nosy ankoatry ny any amin'ny tapany avaratra atsinana ny nosy misy hatrany ny rahona avy any an-dranomasina mandalo amin'iny tapany avaratra atsinana ny nosy ary mitondra rotsakorana ho an'ny rapisy ihany koa dia mbola izay varatra azy malefaka izay hatrany aloha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny raha ny eto amin'ny nosy fa ny alakamisy ny zoma kosa indray notombanana iverina mahazo vahana indray izay varatra azy izay manoloana izany dia mbola mijanona ho mafana aloha ny andro amin'ny ankapobeny na ataontsika hoe misy fiakarana kely ny maripana ho an'ny rapisy fa manomboka ny lakamisy ny zoma kosa indray dia miverina midina indray izay maripana izay amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany indrindrindrindra ny ambiny kosa indray sy dia misy fivana figoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay hatrany toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia mbola isy aloha ny azavina ho an'ny atotan'ny Madagasikara indrindra ny ilany atsinanany avoatany sy ny tany atsimo atsinanany nosy ho an'ny tapany avaratra atsinana kosa dia mbola mety ahitana talitondraona mandalo hatrany amin'ny faritry Savambatsoa sy ny any amin'ny faritra Nalanjorofo ny ilany atsinana sofa ihany koa dia mety mbola maneritra ny andro ho an'ny rapitso izay ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro no iba-toerana kokoa ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola misy hatrany ny orana talitondraona ho an'ny faritra Savambatsoa Nalanjorofo ary mety hitatra ho an'ny faritra atsinanana izany andrasana ihany koa izay orana talitondraona izay ny faritra atsimo atsinana sy ny any amin'ny distrikan'ny Taolagnaro ny ambiny kosa dia ny masoandro no andrasana iba-toerana kokoa ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay 1.20 ka hatramin'ny 2.20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 9.20 ka hatramin'ny 3.0 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 7.20 ka hatramin'ny 9.30 degré celsius no maripana ho vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay hatrany ny alakamisy kosa indray araka ny efa noresana teo dia mety miverina mahazo vahana indray ny varatra azy ary ny tolakandro ny mety tena ahitana an'izany vokatry dia misy ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy orana miatoato izany ho an'ny ilany atsinana ny avoatany kosa dia ny herikandro ny mety iba-toerana ho an'ny alakamisy ariva ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no iba-toerana kokoa mandritra ny tontolon'ny andro ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 20 ka hatramin'ny 13.20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary 9.20 ka hatramin'ny 9.20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany anosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 9.20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny alakamisy izay ny zoma dia mbola ny varatra azy hatrany no mandrafitry ny toetry ny andro ka mitohy araka izany ny rotsakorana ny faritra Savambatsoa Nalanjorofo sy ny faritra atsinanana ary ny faritra Ivatovavy mandraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny ilany andrefana mijanona ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana na ahitana fiakarana kely araka izany ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana hatrany ny andro mbola mahatratra hatrany amin'ny 9 degré celsius izay maripana izay ho an'ny andro ny zoma izay ny mety eo tamin'ity an'io tia raha rapisindray fotoana manaky veloma tompoko